fotodrafitrasa marobe no efa vitan'ny Andry Rajoelina tao Port Berger, ary misy koa ireo mbola eo andalam-pahavitana. 7 isanjato ny vato nomeny Port Berger any Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana 2024. Antenaina fa hiakatra io salanisa io amin'ny fifidianana amin'ny 9 novambra ity. Nanamafy Andry Rajoelina fa mila mifanome tanana mba hanohizana amin'ny fampandrosoana efa napetraka teto Port Berger. Amin'ny taona 2020 sy 2024 rehefa nandeha ny fifidianana dia nametraka fitokisana ny tampoka ianareo vahoaka teto Port Berger. Fa izao ary sorako aminareo zany satria oya teto amin'ity toerana ity hoe apioa mba ahafahako manampy anao. Ary niasa betsakitsika, fotodrafitrasa maro be no vitatsika teto Port Berger. Adiny foana ity Port Berger ity hatramin'izay. Fa nandritra an'izay 5 taona latsaky zay be dia be ny asa nataontsika. Ary ny falim-pifidianana zay natao teto dia 80 isanjato ny fifidiananareo vaoaka Port Berger any. Isorako manokana ianareo noho ny fatokisanareo satria mila filoham-pirenena manana vina tia tanindrazana manakaiky amin'ny Port Berger ny vahoaka malagasy tokolatoko va marina sa tsy marina. Notsindrian'ny kandida Andry Rajoelina fa maro ny fotodrafitrasa vita tao Port Berger ary mbola maro ny andalam-pahavitana. Tao ny lycée, ny CEG ao an-tampon-tanàna izay lehibe mazaka mpianatra 210, ny EPP manara-penitra maro, ny kianja manara-penitra izay natolotry ny kandida Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy ho an'ireo tanora, ny lalana, ny parc solaire iadina amin'ny délestage. Ny taraina ny ray aman-dreny teto hoe tsy ampy ny sekoly fianarana, tsy ampy ny CEG. Noho izany dia nanao CEG manara-penitra goavana betsika 24 salle ahafahana mampianatra zaza mihoatra ny 210 1200 élèves. Zany ny zavatra nataontsika efa vitsy io ary efa afaka sokafana mba ianarany vahoaka, ianarany mpianatra eto Port Berger mba hanana sekoly manara-penitra ny ankizy eto Port Berger tokolatoko vary. Ekena sa tsy ekena? Resaka fampianarana ihany no resahana. Betsaka ny zanatsika no mandeha tongotra lavitra vao tonga amin'ny toeram-pianarana anankiray. Ao anatin'izany ny toeram-pianarana io dia hoe eny ambany ratsikazo fa tsy sekoly akory. Zay no natonga hoe tsy maintsy nanamboatra sekoly manara-penitra maro be isika. Ka nanamboatra sekoly manara-penitra, EPP manara-penitra ao Ambodimanga. Nanao ihany koa tsika recrutement an'ireo mpampianatra firanona ary anisan'ny nisy mpampianatra be indrindra zay nanaovana recrutement vaovao teto Port Berger satria dia mpampianatra misy 330 sy 200 no nanaovana recrutement teto Port Berger. Anisan'izany ny fanomezana fitaovana ilain'ny mpianatra, ny kit scolaire sy ny zavatra maro samihafa. Efa mazava ny safidin'ny vahoaka eto Port Berger rehefa tonga ny fifidianana 13 izahay no kandida mifaninana amin'ny fifidianana ho volom-pirenena ity, fa iray ihany no tian'ny Port Berger dia Andry Rajoelina izany hoy izy. Maromaro ny kandida ho avy eto, 13 zay ny kandida, fa anankiray ihany ny tian'ny Port Berger, anankiray ihany ny nampandroso teto Port Berger, marina sa tsy marina? Ny hafa mbola ho tonga eto ampanantena hoe mbola nao an'izao, mbola toko an'izao, mbola toko an'izao. Fa nareo kosa mba mitanisa hoe président efa navita kianja manara-pena, président efa navita lycée, président efa navita lalana. Tsy nisy nieritreritry nanao an'izany eto, marina sa tsy marina? Tsika nanao an'izany. Sarotra ny mila Rajoelina ihany ny vidiana fa izy ny tianareo, mankafy anareo, arepandrosanareo tokolatoko. Tantsany ankamaroany mponina ao Port Berger. Isy araka izany ny tetikasa goavana anampiana azy ireo ka isan'ny noresahan'ny kandida laharana 7 tamin'ny fihaonana tamin'ny vahoaka ny Port Berger ity ny anamboarany ny lema Kibe Kapila
efa mandrosy ny asa ankehitriny. Eto Port Berger dia betsaka ny tatsaha-pamokatra, marina sa tsy marina? Zay indrindra ny antsony anapitsika ny atsia Port Berger hoe mba ho sangany, mba ho lohany amin'ny resaka fambolem-bary. Zay nefa nalovantsika ny fanajariana ny lemaky Bekapily, ary efa mandroso ny asa ankehitriny, ary efa manaraka an'izany akaika ny tompon'andraikitra isatokana fa io lemaky Bekapily io dia ho ataontsika complexe goavana be, ary indrindrindrindra misy ihany koa le ao amin'ny zone production rizicole, zay ataontsika zone lehibe le ao anaindrano mba ataontsika fambolem-bary goavana be ihany koa. Ny tsiko lazaina aminareo dia zao: ny sehatra asa rehetrarehetra dia voakasika daholo tao anatin'izao fitantanan'izao. Fa indrindrindrindra betsaka ny lalana nataontsika. Milaza aminareo ao avarabaratra ao anatin'le hira fanevantsika iny, misy le lalana izay mampitohy any Ambilobe Voemary, lalana ratsy zany, atao mandritra ny herinandro, nefa zao dia atao ao anatin'ny adiny roa sasany. Vitatsika ihany koa ny RN 44 any Ambatondrazaka any, vitatsika ny RN 9, be dia be ny lalana nataontsika. Fa mikasika atsika eto Port Berger dia misy lalana lehibe zany ataontsika ao akaikikaiky ao, zany hoe Antsohy makany Bealalana dia atao goudron ihany koa mba hampifandray amin'ny lalana rehetrarehetra mandaka tonga ny Bealalana atao plateau vary. Mety sa tsy mety? Zay zavatra ataontsika dia tsy maintsy tanterahantsika, zay zavatra tenenina tsy maintsy tanteraha. Marina sa tsy marina? Mety sa tsy mety? Tsy mbola nisy fitondram-panjakana, tsy mbola nisy filoham-pirenena nanao asa betsaka indrindra teto hatramin'izay. Zay no natonga hitanareo nisy fifananana natao tany any Afrika hoe iza no filoham-pirenena manao foto-drafitrasa be indrindra taty Afrika. Anankefatra ny firenena safidianina tamin'izany, anisan'izany Afrika Atsimo, Cameroun sy République démocratique du Congo ary Madagascar. Jerevana daholo ny asa nataon'ireo filoham-pirenena ireo, dia iza ny lany voalohany, iza ny lany voalohany hoe filoham-pirenena manao asa be indrindra ty Afrika, fa dia azontsika ny loka sy ny amboara fa ny président Rajoelina no grand bâtisseur mpanao foto-drafitrasa betsaka indrindra aty Afrika to plateau vary. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Antsika zao ty fandraisantsika azy teo igny mafana fa mbola tsy ampy, manasantsika hipetraka ianareo tonga soa.